Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi, amma ba'd. Moi be fantastika we teza mosquée vanaloni tao amin'ny continent africain. Teza pays zany isis vanalohany ay iza nanangana zany mosquée zany tamin'ny continent we na tamin'ny pays africain. Alohan'ny dia antsika amin'ny valiny zany fanontaniana zay ataova j'aime, partageo dia ataova commentaire hoe aiza. Raha tsika hony tamin'ny tantaran'ny fiainan'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam maro andian'ny sahaba zay nijaly ta Makka nandalo fiainana sarotra jusqu'à ta mpaminany sallallahu alayhi wa sallam nikona fifindramonina tany Abyssinie na hoe tany Ethiopie. Fa kanefa izy zavatra nandalo lefa sahaba nandia tany Ethiopie délégation sahaba nandia tany Ethiopie, Quraish nandinika hoe iza olo zay hoe tena mahay miresaka afahatsika alefa any Abyssinie zay hoe mandresy lahatra zay mpitondra tany Abyssinie zay. Tena mahay resaka diplomatie, mahay miresaka ary bako manana stratégie. Iza tapakandro lelantso amin'anarany Amr ibn al-As. Amr ibn al-As zay tapakany Quraish nandia tany Abyssinie kanefa tsisy résultat zay nazony baka tany. Amr ibn al-As anisan'olo zay mbola tsy nidiky islam tamin'ny fotoana io. Fa izy fotoana izy mandinika foana hoe karakory mariny islam ty. Jusqu'à ta izy nahita tapa-kevitra, nahita fa hoe hatsarana zay misy amin'ny finoana al-islam. Le islam fa nipetsika tana Madina talohany fahazoan'ny islam Fathul Makka, fahazoan'ny islam Makka. Teo izy nidika zany nanantona mpaminany sallallahu alayhi wa sallam izy nidika islam. Fa le izy nidika islam izy nitazona tanan'ny mpaminantsika sallallahu alayhi wa sallam, izy bako izy niteny ya Rasulallah, zaho mila hidika islam fa misy condition. Mua ve islam mamela fahotana zay nataoko taloha aby. Le tsy mety maro zay nataoko taloha, mua ve islam mamela zavatra zay. Mpaminany sallallahu alayhi wa sallam nilaza tamin'ny Amr ibn al-As, mua ve tsy fantatranao ya Amr ibn al-As fa hoe islamo mamafa zany fahotana taloha tany. Fifindramonina zany mamafa le fahotana zay talohan'ny fifindramonina. Ay haji mamafa zay tafarana azy jiaby. Falifal Amr ibn al-As ay mpaminany sallallahu alayhi wa sallam zany falifal izy nidika islam. Ay izy nanana initiative ahoana ataoko mba anao zavatra tsara amin'ny islam ty. Mpaminany sallallahu alayhi wa sallam ni safidiza anisan'ny olo zay hoe nandeha tany Oman. Nazondreo Oman. Tamin'ny vanim-potoana Omar ibn al-Khattab, Omar ndefa izy ta Palestine. Amr ibn al-As zany izy fananina hoe siskevitsy hoe karakory andraiky any mba afaka mampahitaka islam io any Egypte. Tamin'ny vanim-potoana Omar ibn al-Khattab, izy nanapa-kevitsy izy nandeha tany Egypte, niaika tamin'ny 4000 miaramila zay naika taminazy. Fa le izy tonga tany Egypte, izy niezaka nanao iny négociation, kanefa tany Egypte nisy fitondrana fandrakana atao hoe Byzantin, zay tsy naneky, zay hoe tena manao zavatra tsy mety maro tany Egypte. Fa Amr ibn al-As izy nidiky tany Egypte, nahazo fandresena. Le izy nahazo fandresena, izy nanangana masjid zay vanalohany tamin'ny Afrika, ary vanalohany tamin'ino tamin'ny pays Egypte, io antsoina hoe masjid zay tantsika nantsona hoe masjid Amr ibn al-As. Jevanao izy io le masjid vanalohany zay nisy tany Afrika, masjid zay natsangana Amr ibn al-As. Io hitantsika jesaka ny anty. Ino le soatsika amin'ny tantarana Amr ibn al-As, zavatsika après le afanazony Egypte niroborobo islam, olo nahita le hatsarana ny islam zay, toetra zay ndesin'ny islam zay. Jeva Amr ibn al-As le izy nananganiny masjid zay, misy église tsy lavitra eo, misy niny fa izy tsisy atany, izy tsisy problème tamindreo. Fa izy niezaka nanampita maro olo nidika islam jevatsika Egypte niana fotandresantsika naty. Lesina soatsika tantarana Amr ibn al-As vanalohany okatsika zany ametsaka tantara. Ino le tantara zay mbela atsika le atsika miala amin'ny dunia ty. Amr ibn al-As kely fotoana zay nidiany islam, kanefa izy navita nanangana zany masjid zay hitantsika niany ty, fe manampahaizina, fe sahaba zay nikosoala tamin'ny ty masjid ty. Anisan'ny manampahaizina zay malaza Imam Shafi'i nampianatra tamin'ny ty masjid ty.
Je vatsika jisakaniany olo mikosoala amty masjid ty, io anisan'ny zavatra nampiazy isakaniany ty. Faharoa Amr ibn al-As le izy nahita ny tany sallallahu alaihi moa ve islam mamafa zavatra taloha tany nambany le izy nareny zany. Izy vao maika izy niezaka nanao zavatsy tsara amizay. Ke tsika zany andao atsika anatanteraka haji mba amafana Allah subhanahu wa ta'ala fahotatsika zay taloha tany jiaby. Ary faharoa andao atsika ametsaka tanta iny zavatra apetsika atsika atatsika miala amty dunia ty tsaron'ino atsika zany mbola mipetsika foana tantaratsika amle hatsarana zay ataotsika tamy dunia. Zay no lesona atsika amy lehilahy anakirentry hoe Amr ibn al-As radiyallahu anhu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.